Amby 12 ora sasany eto amin'ny lycée Saint Gabriel efa avy nisakafo ny ankamaroan'ireo mpiadina izay anaterina sakafo aty an-toerana. Anisan'ireo i Virginie avy nanatitra azy maraina ny reny nonody ny karakarany sakafo atoandro. Safidian'ny manatitra sakafo aty moa les ankizy zany zay lavidavitra any amin'ny tanjany zany mba makamakaina zany izy mba repo kely zay avy tonga fotoana. Afaka makaina kokoa ireo ankizy anaterina sakafo. Manam-potoana ihany koa ny amin'ny famerenandesina kely. Ohatrany fatao any ampianarana foana moa fa hoe izany hoe manao examen tsy toeran-kafa dia mitovy ny ampianarana. Tsy hoe mamerimberina fotsiny dia fa tsy hoe ianarana be mampitokotoko maso kely. Nisafidy ny taranja anglisy Virginie ka na dia tsy mahavobe amin'io taranja io azy izy matoky ka vonona ny anao izay vitany mba hatafita azy amin'ity fanadinana baccalauréat elany omaniny ity. Ny totaly 773 moa ireo mpiadina baccalauréat sokajy ankapobeny eto Mahajanga. Tsy nisy ny olana fa nizotra soamantsara ity andro voalohany amin'ny fanadinana taona 2024 ity.